Hotoizantsika kosa ny fampahalalam-baovao fianakaviana ny sady manjato sy roa arivo atao amin'ny komina Alarobia no nizarana ny filohan'ny pirenena fanampiana vola mitentina iray hetsy ariary isam-pianakaviana anatin'ny Tosika Fameno androany. Hozaraina anatin'ny fokontany rehetra atao anatin'ny faritany Antananarivo, Toamasina ary Fianarantsoa ity fanampiana Tosika Fameno ity raha nolazainy ny filohan'ny pirenena. Tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny fahamiana ara-pahasalamana noho ny coronavirus eto Madagasikara ity Tosika Fameno ity uyatrany filohan'ny pirenena. Fanadihadiana sy tatitra eo amin'ny sariny Daniel Afa. Fianakaviana voalohany voafantina azo ny Tosika Fameno no nozaraina ny vola iray hetsy ariary avy amin'ny filohan'ny pirenena tetsy Alarobia. Ny isa dimanjato sy roa arivo izy ireo no nisitraka izany androany izay natolotra ny filohan'ny pirenena mivantana. Fianakaviana manodidina ny 4,7,7 sy iray hetsy anatina fokontany miisa 7,700 sy 700 eto Antananarivo, Toamasina ary Fianarantsoa no vinavinaina hisitraka ity tetikasa natokana amin'izao fahamiana ara-pahasalamana noho ny coronavirus izao ho ny filohan'ny pirenena. Isy ny sivana manokana ijerena ireo olona tena sahirana amin'ny fizarana ny Tosika Fameno ho ny avy amin'ny Fonds d'intervention pour le développement. Sivana dia maromaro zany ny singa mametraka ny hoe masivana. Misy mavesatra kokoa, misy maivana ohatra zany. Dia fitambaran'ireo zany no manome lanja isaky ny tokantrano. Dia ny lanjan'ny tokantrano, ny poids tokantrano kare zany no alahatra. Misy zany tena atao hoe voalohany farany atao hoe marefo, tena marefo raha amin'ilay olona teo. Dia misy marefo tsy dia marefo, dia misy olona tena tsy marefo mihitsy. Misy ange olona tonga teto, olona mandray karama isam-bolana sy ny karazany. Dia izy zao tsy voaray tamin'ny sivana. Izay ilay zavatra mitranga fa tsy olona nisoratra anarana koa dia eo. Ny olona nisoratra anarana eto amin'ity arrondissement ity dia 7,500. Ny olona zaraina volandroany isitraka an'ilay Tosika Fameno androany fokontany 5: Ambody Voanjo, Ivandry, Savimasoandro, Alarobia, Morarano. Ny komina tsirairay isaky ny faritra ihany koa no efa napetraka iandraikitra ny fandraisana ny lisitra raha ny fanazavana no meny tany general ny postra malagasy. Ny hoe ny commune urbaine Antananarivo sy ny fidy no nanao ny fifidianana sy nandrafitra ny listan'le fianakaviana le mpisitaka n'ity fanampiana ity dia rehefa azony zareo le lista rehefa aveo rehefa vita le safidy dia natolony anay taty amin'ny postra malagasy dia izahay indray no namorona n'le compte satria postra monnaie izy ity araka ny fantatsika ny postra monnaie dia fandoavana vola amin'ny alalan'ny mobile monnaie. Dia anjaran'ny postra monnaie indray zany no namorona compte ho an'ny olona tsirairay izay voafantina narafitry ny fidy sy ny commune urbaine Antananarivo dia namoronana compte tsirairay ao anatin'ny postra monnaie zany ireo olona rehetrarehetra ireo. Dia ireo olona tonga ety ireo androany reto zany zao dia olona efa manana compte postra monnaie avokoa ary dia tonga aka ny volana izy. Nisy ireo olona izay tonga teny Alarobia androany nilaza ho tsy tafiditra tao anatin'ny azon'ny Tosika Fameno. Noho izy ireo efa tonga teny an-toerana nefa tsy nandany fanomezana azy ireo ny fanampiana ny filohan'ny pirenena. Fanomboana ihany koa no natao androany raha ny nolazainy. Ianareo zany no fianakaviana voalohany voafatina mba hoentina ifampitsinjovana amin'izao sedra lalovan'ny firenena izao. Izay hoe nareo zany dia mahazo an'ilay hoe Tosika Fameno. Fanomboana ihany izy io satria fantatra fa fianakaviana mila an'izany fanampiana izany nareo voafatina araka izany izay ny amezana anareo an'izao fanampiana izao. Zao nataontsika hitanareo izy ity ny lehibe an'ny fidy ao. Dia nisy lay sondage na fijerevanao izy ny olona tena tokony maso fanombohany ity. Fa nareo zany efa eto nareo dia nareo izay manana karnereo milahatra somatsara eto dia mba hitako eo ho izy le tsy nahazo dia jerevana eto. Izay zany eo milahatra tsara eo alamino zareo. Tamin'ny roa oratolakandro no ny farana ny fizarana ny fanampiana teny amin'ny kianjan'ny LTP Alarobia androany.